klasy tompokivavy manahoana daholo voalohanteny a dia mialatsiny aho ary tena amin'ny foko manontolo satria mbola nisy ireo vahoaka amin'ny distrika maromaro no tsy diako androany avany itasy any a dia aveo mbola tratran'ny fitohanany fiarakodia nanomboka tany Anosy Zato za dia efa nivonona ny andeha tongotra mihitsy ary efa nandeha tongotra moa fa dia nandeha nytenisy mbola mitohana zay tsy izy ao Anosy be ao aty Anosy fa dia nandeha lalana ambanin'ny tany mihitsy vao tonga eto zao eo ka dia mialatsiny tompoko lasy tompokivavy fa tsy fombako loatra ny mampiandry efa fantatro efa hatramin'ny atoandro ianareo teo ny tenako efa tamin'ny maraina za koa efa tamin'ny maraina nefa nandehandeha tany amin'ny tanàna ambanivoly rehetrarehetra tany dia misy vahoaka matehity matehidera toatsika manatrika etona ihany to miodina nyty kianja ty dia mahita olona marobe koa manodidina any ivelan'ny fefy any dia ataoko fa maheno avokoa dia miaraba mikopakopa tanana azy ireny tsy ho ataoko miandro elantsony ianareo fa miantony andrasanareo moa dia nieny ataoko hoe famelabelara-kevitra fizarana vina ezahako tena ho fo indrindra dia andeha amin'izany sika alohany anomboako an'izay dia velombolo hatrany aho satria nitety any Madagasikara mihitsy aho tsy mandeha manidina mandeha mba hélicoptera na avion satria tsy manana ny ety manana amin'izany ary na manana ny ety manana ho an'izany ary tsy olaniko amin'izay fa aleko zarainao anareo rehetra rehefa teny zavatra efa voiziko sy velivelesiko foana dia izao na dia manana fikambanana mpanao asa somaro ary aho Dickson Junior Madagasikara vila sy fanantenana fikambanana manao asa so daholo zany zay efa nikatroka teto amin'ny firenena nandritry ny taona maro ary mizara fitafiana amin'ny sahirana foana isanandro isan-taona mizara fanampiana dia mandritry ny fampielezan-kevitra dia nanapa-kevitra mihitsy aho ho atsahatra mihitsy aloha zany fizarana fitafiana fizarana fanampiana ara-tsosialy zany satria tena tsy tiako afangaro na alako mihitsy ny mampifangaro ny fanomezana ataoko ataon'ny fikambanana manao asa soa zay naorotry sy ny tariako sy ny safidinareo amin'ny fahavitony volana novambra dia ny mahafaly mahavelom-bolo ite distrika mampolo maro aho ary efa nilazaiko melo tsy misy ny fizarana fitafiana tsy misy ny fizarana vola tsy misy ny fizarana tombontso isan-karaza mandritra fampielezan-kevitra nefa dia indreo nareo tompoko lasy tompokivavy tonga marobe mahavelom-bolo zany ho an'ny hoavy ny firenena malagasy misaotra indrindra makasitatra tompoko lasy makasitatra tompokivavy zao anomboko tsika fantatrareo ve ary efa mba nanananareo pirofo ve fa tena manan-karety ty Madagasikara ty raha za manokana firenena zato tsy latsaka no tsy diako teto ambonin'ny tany ary nanaovako fampitahana ny amin'ny arena voajanahary ananana na ny ao ambonin'ny tany na ny ao ambanin'ny tany na ny any ambanin'ny ranomasina fa na ny rivotra iainana sy ny ranokoriana ao ambanin'ny tany azy dia tsy mbola nahita firenena manana mitambatra zay ananany ty Madagasikara ty raha ilazako fotsiny ianao ny zava-maniry sy ny zava-mananay ny valopolo isan-jato ny zava-maniry sy ny zava-mananay na hitanao eto ambonin'ny tany eto Madagasikara dia tsy hitanao na izanaiza na amin'ny firenenaiza fa eto Madagasikara ihany misy an'izany Madagasikara irery no firenena manana reraky-bony tany hatrany avaratra hatrany atsimo hatrany andrefany hatrany atsinanana rakotra an'izany Madagasikara no firenena fahatelo manana fahadrammasina manokana mirefy
roa sy ray tapitrisa kilometra toradro 1,200,000 kilometra toradro. Tsy misy firenena manana arena ohatran'izany eto ambony tany afa-tsy anankiroa akoatran'ny Madagasikara. Na ny rivotra iainantsika na ny masoandro mitatao mandavataona zay ahafahana maka angovo azoavozana sy madio arena ho an'ny Madagasikara. Afaka mitanisa ny aren'i Madagasikara mandritry ny tapakandro aminao a fa tsy ho ampy ny fotoanantsika fa za miteny aminao tena niangara fitiavan'Andriamanitra i Madagasikara fa manan-karena ary tena manan-karena tsy kapesipesena tsy tamoano ary tsy voafetra saingy izao valo amby 20 taona lasa zay nazahoantsika fahaleovatena namoizana ny aingo razantsika tia tany razana niady nanohatra ny fanjanahan-tany niaritra ny mafy nibasy amatafoty zay mbo nahazo fahaleovatenantsika. Valo amby 20 taona ty aoriana fitondrana efatra republika efatra ny fandimby tetezamita efatra ny fandimby mpitondra maro be samy mampanatena fo isaky ny fifidianana tsy ho tany saiketo ny fampanantenana fa samy na eno ianao na eno aho na eno isika menakavy fa isaky ny fifidianana nandrindra zay valo amby 20 taona zay dia ataoko iry omeko ity ho tanterahako izatsy hoefaiko zaro fa ny zava-misy ambiora itenenako anao zao malagasy 2 ao amin'ny malagasy 100 dia tsy mihinakanina fa nona mosary isanandro malagasy 20 amin'ny malagasy 100 tsy afaka mitsabo tena tsy manambola hoentina mitsabo tena mandeha any amin'ny dokotera na mandeha any amin'ny hôpitaly na mividy fanafody dradradradraina foana fa mahay foana ny fitsabona eto Madagasikara. Ianao mahafantatra fa namanitra tahaka n'inona isika rehefa tsy misy ny any akosy dia tsy afaka mitsabo tena. Malagasy 20 amin'ny malagasy 100 dia tsy mba misotro rano madio fa rano maloto ary rehefa lazaiko rano maloto dia tena maloto mandehana eto akaiketo eto andrenivohitra io a dia manomboka eo amin'ny senamina zay niteteziko mandeha makany andotam-penaka rehetra any rano maloto ny sotroan'ny olona rano maloto midiovana rano maloto ny andrahokanina miara-mahita an'izany tsika rehetra miara-mahita sika maheny daholo rehetrarehetra any malagasy 90 amin'ny malagasy 100 mitaitaina mandry tsy lavoloha noho tsy fandriam-pahalemana isan'andro isan'alina ny lalana amoahana ny vokatra any amin'ireo commune ambanivohitra rehetra tsy misy commune mahavita ny lalana na dia 10 metatra azy tsy manana mety manana ny vidim-bary sakafonao isan'andro 2,000 amin'izao fotoana izao nefa 900 ariary no mba miverina any amin'ilay tatsapamokatra mamboly miaritra amin'ny mafy vao mahavokatra an'iny. Raha ho tany saina amintsika ny fahoriana ny fijaliana ny fahasairanan'ny malagasy dia natapakandro ihany koa azy dia tsy ho ampy fa ho dao fehezana. Ianao mahafantatra ny fiainanao andavanandro, mahafantatra ny fiainanao eny an-tanàna eny amin'ny fokotany eny amin'ny fiarahamonina eny dia samy mahalala samy mahafantatra fa mijaly ny vahoaka malagasy, mahantra ny vahoaka malagasy, sahirana ny vahoaka malagasy. Etsy an-daniny nefa dia misy andehan'olom-bitsy raitsy kombakomba mivahiny indraindray dia manana satria manana fahefana fa etsy ankilany ny vahoaka dia sahirana ary miasahirana andro aman'alina. Teny fampidirana ihany zay ataoko zay a mba eritreretantsika malagasy amin'izay
ny antony mampahantra antsika voalohany dia ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-boninahitra, ka ny mahazo fahefana dia mampiasa avy hatrany, miezaka mampiasa ny fahefana mba hijerena ny tombontsoa manokana, tombontsoa an'olom-bitsy fahadimy hatrany ny fampanantenana fanao sy natao ho an'ny vahoaka malagasy. Anika tsy tahotra tsenatra na nandainga tsy natateraka fampanantenana tamin'ny 5 taona dia izao indray mampanantena vaovao. Dia izao ary tonga ity ny fahafitony volana novambra, tonga amina hiondalana indray Madagasikara, safidy amena safidy ny vahoaka, ny safidy ny mpitondra ho avindray dia mametraka fanontaniana aho ho an'ny malagasy, fanontaniana tokana mbola hotohizana ve ny toe-tsaina, ny fomba fitantanana toy izay nisy izay, sa kosa fotoana izao mba hietreretana amin'izay ny hanovana ny tantaran'ny firenena, sa kosa fotoana izao mba hanoratana tantara vaovao ao anatin'ny fanantenana. Ampahafantariko anao fa raha ny fampandrosoana, ny fiarina, ny fanovana araha ny ara-teknika dia tsy sarotra ny mampandroso sy manova ny tantaran'ny Madagasikara. Saingy raha mbola mijanona amin'ny fomba fanaovana politika, politisianina, tia tena, tia vola, tia voninahitra, manambaka vahoaka, manararoatra ny fahantrana sy ny fahasahiranana sy ny fijalian'ny vahoaka, ka manambitamby ary manakalo ny safidiny amin'ny fanararotana amin'ny fahantrana dia tsy ho tanteraka mihitsy izany fanovana izany.